Manolotra ny arahaba sy ny firaretso atsika tsirairay fanaraka tsy tapaka ny mety tetry ny andro amin'izao alina izao. Amin'ny ankapobeny zareo dia mbola nitsika ny aly izay hatrany aloha no mamaritra ny mety tetry ny andro eto Madagasikara. Vokatra zany rehetra zany dia saika mbola atsapa atsika hatrany zany sika ato anatin'ny 3 andro avy, fa ny maripana ambony indrindra kosa dia vinavinaina hiakatra tsikelikely zany indrindrindra rehefa amin'ny atoandro. Amin'ny alahady anoany zany sika dia efa manantena fa atsapa hafanana indray. Etsekilan'izay ihany koa raha mahakasika ny rivotra kosa indray dia saika andrivotra aloha manerana ny Madagasikara indrindra amin'ny faritra avo, fa mafimafy izay fitsokan'ny rivotra izay ho antsika aty amin'ny faritra Moritsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara manakaiky ny Cap d'Ambre ary any amin'iny manodidina ny Moritsiraky Boeny iny. Ka dia ampitandremana zany aloha mpampiasa ny ranomasina sy mpanjona ny ranomasina any manakaiky ny Cap d'Ambre sy any akaiky ny Moritsiraky Boeny fa ahery ny rivotra izay mety arahana tafiditra zany indraindray. Andao ary jerentsika amin'ny antsipriany mety tetry ny andro ho amin'ny araham-pitso maraina. Azo orana malefaka aloha ny any amin'ny manodidina ny faritry Sava, Analanjorofo, ny faritra Atsinanana ary mihitatra hatrany amin'iny faritry Mangoro iny. Aka endrika tandrifindroana kosa izay oran'izay ho antsika any amin'ny faritry Vatovavy Fitovonany sy Atsimo Atsinanana ary ny ilany atsinanan'ny Hotomatsiatra sy Iorombe. Ny ilany atsinanan'ny faritry ny Afovoatamo amin'ny ankapobeny dia andrahoana ny voamaraina fa hisava miandalana iny ihany zany rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa rehetra dia ho maina ny andro. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika hitoy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny manodidina ny Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Alaotra Mangoro. Baka endrika tandrifindroana kosa izay oran'izay any amin'ny manodidina ny Bongolava sy manodidina Miandovazo iny. Ny ilany atsinanan'ny faritry ny Afovoatamo amin'ny ankapobeny dia andrahoana izay mety arahana erikerika manify any amin'ny faritra sasany. Ny any amin'ny Moritsiraky Vatovavy Fitovonany sy Atsimo Atsinanana iny kosa dia hisava rehefa amin'ny atoandro, fa ny alina kosa no vinavinaina hisy herijika orana malefaka indray. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro. Raha maripana voatombatombana ho amin'ny rahampitso maraina zao dia manodidina amin'ny 1.2 degré Celsius eo ny any Avakinankaratra, 3.2 ho an'ny Antananarivo ary 4.2 degré kosa ho an'ny Fianaratsoa. Moritsiraka sy Rera Voaparitamo dia eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 4.20 degré Celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia manodidina amin'ny 2.20 na 2.20 degré Celsius eo aloha ny ato amin'ny faritry ny Afovoatany, fa any amin'ny manodidina Maeva-Tanàna sy Boeny ihany kosa dia ananika hatrany amin'ny 4.30 degré Celsius. Andao jerentsika indray mety tetry ny andro ho an'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto. Azo oram-baratra aloha ny any Bangkok raha somary maka endrika tandrifindroana mahalana kosa zany ho any Paris. Ho an'ny Milan kosa dia andrahoana amin'ny ankapobeny ary ho maina tanteraka zany ho an'ny Johannesburg sy Nairobi. Raha ho an'ireo nosika ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo oram-baratra hatrany aloha ny any amin'ny manodidina ny Comore, maka endrika tandrifindroana kosa izay oran'izay ho an'ny Maurice, anorambe kosa ny any Seychelles any raha ho maina tanteraka mihitsy ny andro any La Réunion. Dia izay indray raha tompoko lahy sy tompoko vavy aloha no afaka natolotra fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Aza misaraka aminay fa mbola maro be raha zanam-pandaharana no man'ny televiziona malagasy ho anao. Aloha matompoko.